ny anay moa zany a io avy am'le fitenenana hoe fotoam-bita tsy mahaleony sampona ny teny le filoha hoe roa volana fa natsika malagasy koa ny malala hoe sarotra be anjefesana olona anatina roa volana zany na izany na tsy zany anefa efa misy zavatra azo tenenina ihany raha ny amin'ny filoham-pirenena manokana aloha ny jamba angambany tsy mahita ny marenina ny tsy aheno fa tena efa be dia be ny zavatra vita manoloana ny zava-misy na ny famahana olana zay fototsy ny fanonganana ny rajoelona teto a efa vita zany jereo koa ny PPN sy ny karazany efa miembidy daholo ary mino aho fa mba nisitsaka fety sambatra daholo voaka malagasy tao anatin'le izy iny am'le fiainan'ny PPN zany jereo koa ny vidina lavanila sy ny anina niakatra be dia be ny zavatra azo tanysaina raha ohatra amin'ny filoham-pirenena manokana na izany anefa tsy latsa-danjany zany koa ny eo anivon'ny gouvernemanta marina fa misy ny maningana misy ny olona tsy nanaraka an'le toromarika misy minisitra miavonavina misy minisitra tsy nanjay olona azo refesina daholo zany zay mako zay tsy le misorona rehefa miteny fa zay mahatsapa fa misy an'izany eo anatin'ny gouvernemanta fa be dia be koa ny ministera manao ny asany singanina n'izany izy moa nalaiko ohatra iny raha miteny PPN zany eo amin'ny commerce zany aloha tena dokafana manokana tena hitanay hoe na any am'mpanao lavanilina sy mpiantsehatsaretsarehetra any tamin'ity fitondrana fanavaozana ty any ahitanao famoahana agrema tsy nisy tsolotra tsisy vidim-bola tamin'ny andro taloha vidina zany agrema zany na io girofle na io lavanilina na iny fa tamin'tya afaka mijoro vavolombelo ho an'izay nahazo agrema fa tena hoe ny dossier anao no adiadiana reny zavatra reny azo hitarafana fa hoe azo lazaina hoe pozitifa le roa volana mahery io fa mino sy matoka fa filoha manana fomba fijeriny izy ao anatin'le raharaha mba hanilihana ny ministra tsy mamely kosa tena ilaina aloha ny fisian'ny fanovanan'ny gouvernemanta am'izao fotoana zao fa ze mety kosa tazomina fa misy ny nanao tsy mety a misy ny tena nanao ny mety ka aminay zany a fanajanan'ilay fotoana no tokony hatao a na am'ty volana ty efa azo atao zany na amin'ny volana ambony zay tsy manery a fa ny filoha mahalala ny tokony ataony ao anatin'le izy a roa volana moa ny nomeny a efa hiditra telo volana atsika mino sy matoky ao fa andalana mandamina an'izany izy io a ka ometsika azy malalaka ny fanjinjana an'izay zay zany fahitana an'izy io a tokony rehefa hiditsany amin'ny fanovana gouvernemanta atsika zao zany anisany miteraka resabiany koa mahakasika hoe mbola misy olona oranza ihany tafitra ao anatin'le gouvernement tsy le tendritendreny manahoana rehefa tsy manao fanadihadiana ny alohany anendrehana olona iray tsika ne misy an'ny CIS manao ny asany CIS fa le izy ao zay mbola sarotra amin'ny malagasy le hoe fanavaozana fotom-pisaina nany amin'ny fanavaozana zany no tena manano sarotra antsika zay tsy fanomezantsiny ny fanavaozana re tompoko tsy ohatran'le teo taloha hoe rehefa rajoelona mitondra dia ailikilika daholo ny olona tsy nanaraka ny foto-kevitra rajoelona na ny filoha Mikaela tsy zay izy voalohany olona iraka Andriamanitra nanavitra antsika azadiny fa misy am'ireny olona niara-ny asa amin'ny anjarajoelona reny ane mba nanao asam-pitiavana an'ilay firenena amin'ny mahateknisianina azy ka moa ve aritsika teknisianina atsika satria ny lokoiny anjarajoelona le olona ka aminay zany a na olona TGV atao ministra ka hita fa mahavita azy a ary mazava fo tsy olana aminay bandorozy zany tsika zany zay le fanavaozana tsy hijerenany zany tsony lay firenena fa zay le tsy nampandroso atsika manjaky ty androany io fisainana ohatran'izany ka zay dia manentana mivoaka malagasy a aza diabolizentsika le olona ohatran'ireny fa reny olona reny manana fisainana tsara fa tao anatina tery izy a akteritery pression no nipetsahany teo a dia lasa tsy hitatsika ny vokany fa ankehitriny izy a senja lay filoha mazava fo tsy manao pression tsy maneritera ka na TGV izy ninoninona ny politiky misy azy a rehefa amin'ny mahateknisiana azy ilain'ilay firenena averimberinay tsy filoha Mikaely mitady an'le olona fa lay firenena aoka mba tsy ho diabolisena ho ankaratsiana reny olona rena na any amin'ny direction régionale na any amin'ny direction centrale na ministre na premier ministre
ninninona fahalalana n'le olona na TGV na TG inona raisina izy mahateknisianina azy fa tsara ao amin'ny asana izy avy eo fa rehefa tsy mamely kosa izy misy tsy TGV ane zao gouvernemanta zao e misy tsy TGV fa ratsy tsy manjay olona miavonavona manaonao foana tsy fatatsy ny asany mahaministra azy a na ny telefony tsy raisiny a nefa nahazo baiko tamin'ny filoha hoe manjaisa olona manja parivany andro a rehefa ilaina zany misy ministra nge tsy manao an'izany e ary ny ampahabetsaky ndreo ministra reo a tsy manjay olona fa ho tonga fotoana hitanisanay ny anarany zay koa aloha tsy isorona ho tanisainay le olona tsy ministra tsy manjay olona miavonavona reo sady tsy mahay ny asany zay zany ny anay bandoro ozy